Ahoana Marina Ity Fitondrana Ity roa taona izay no nitondrana ny filoham-pirenena ankehitriny. Roa taona izay nahitan'ny vahoaka malagasy fangirifirina sy tsy fahombiazana teo amin'ny sehatra maro. Roa taona niarahany-aina tamin'ny arovava sy ny arorona na ny gasibosa. Roa taona na firenena mantra indrindra maneran-tany. Roa taona nahitana korontana ara-politika. Roa taona nahitana fitokonana sy fitakiana maro samihafa. Roa taona izay niakara ny vidim-piainana sy ny vidim-bary. Roa taona nahitana mpitondra mifamaly eny imasom-bahoaka amin'ny alalan'ny tambajotra serasera. Mila fahaizana sy traikefa ny fitantanana firenena. Matoa ny firenena gisitra maneran-tany dia ny vahoaka no mahantra fadiranovana ary tsy mahay mitondra ny filoham-pirenena izay nametrahana ny fitantanana. Ny tsikaritra dia diso fanantenana ny vahoaka malagasy satria tsy arakaraky ny teny navoaka sy nambaratany aloha ny zava-miseho ankehitriny. Iza no omena tsiny? Olona efa fantatra hatrany amin'ny taona 2024 tamin'ireo fampanantenana izay pokaty no mitondra ankehitriny. Firy tamin'ireo fampanantenana efa nivoaka hatramin'izay no mipaka any anatin'ny vilanin'ny vahoaka sy ny fiainam-bahoaka ary ny ampampiasa vola madinika. Nambara sy nodradradradraina mafy fa efa vonina ny vola rehetra. Fa ny fahatongavana eo amin'ny fitondrana sisa no andrasana dia androso ny firenena, arosanga ny aty Afrika ary hiadampinahitra ny ambany lanitra gasikara. Izany tokoa ve no zava-misy ankehitriny? Milamina ve ny vahoaka malagasy amin'izao? Laharana fahafiry no misy ny firenentsika maneran-tany sy aty Afrika. Efa lasa faraika amby 20 aoritsika ve i Komoro? Fampanantenana natao ireo ka tsy mantsy resaina ary nolazain'ny filoham-pirenena mihitsy aza fa velirano atao amin'ny vahoaka malagasy izany. Ity no fampanantenana izay natao io. Ao anatin'ny fotoana fohy dia tsy anisan'ny firenena fara-mahantra intsony Madagasikara fa anisan'ny firenena mandroso aty Afrika sy aty amin'ny Océan Indianina. Fa miakatra ny ampo mihetsika ny amponao mahita ny zavatra mitranga ankehitriny amin'izao ahafahantrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy. Asa aloha raha ohatry ny ahoana io fiomanana goavana izay nolazaina io. Firenena gisitra i Madagasikara eritaona nitondrany raha toa ka efa laharana fahadimy tamin'ny taona 2024. Roa taona nitondrana mitokona ny mpianatra tsy nahazo vatsim-pianarana sy vampitaovana ary tsy amina oniversite iray ihany fa manerana ny nosy. Ny zavatra mahagaga dia tsy miseho tompon'andraikitra foana ny fanjakana ary lazaina foana fa misy ny manararoatra ka manao fitaovana politika ireo mpianatra iny anakorontana. Raha ho antetsi-akatso manokana dia ity no fanazavana ireo mpianatra momba ny fitakiana ataon'izy ireo io. Dia tsy maintsy midina foana izay raha mbola tsy mahazo valo-mafapo avy any amin'ny fitondrana sy avy any amin'ny ministera satria maninona no eto Antananarivo natao MOA nefa ny samy mitovy izao ihany samy mpianatra ny oniversite ihany dia izay efa ny akamaroanay ary efa manitraka semestre pair nefa ny hatramin'izao miboritra anay tsy mivoaka tsisy resaka dia izahay zany izahay fikambanan'ny délégué dia manindry mafy fa raha mbola tsy mivaly ny fangatahanay 5 mois farafahakeliny 4 mois plus équipement dia mitovy foana ny hetsika anay ary midinao foana zahay. Misy boursa efa hoe volinao un mois plus équipement fa zahay tompoko dia tsy handray an'izany fa ny zavatra ilainay dia mila mitovy zay ohatrany tany amin'ny faritra hafa hoe mandray 4 mois plus équipement ary betsaka ny université efa nahazo an'izany fa izahay eto amin'ny faritra ampovoany izay eto akaiky eto ndray no atao zanak'alafa ka tsy kenay zany. Mazava ny fanazavana teo fa mpitaovana sy vatsim-pianarana nandritry ny efa bolana no takin'izy ireo. Ny tena malasa saina dia tsy famaliana ny fitakiana izay ataon'ireto mpianatra ireto no ataon'ny mpitondra fa fandefasana mpitandro filaminana izay ny afara tamina faratrany ireo tanora izay ho avy ny firenena ireto. Aiza ny fahalalana maneho hevitra dia hoy ihany ny mpanohana mahafatrapo ny fitondrana hoe izay vatsim-pianarana efa bolana ve
dia itokonana dia mbola misy ihany ve ny mikipy mahalona ny fahasahiranana sy ny fidangany vidim-piainana iainany vahoaka zao hoe dia hoy ireto mpianatra ireto ny hoe ndray mandrenay efa sahirana amin'ity aretina ty any ambanivohitra efa kely zany 2 alina zany raha ohatra isan-kerinandro mety mahavitanay 3 andro fotsiny zany kapoaka ny vary tsy ahenanareo vary mora tsy tonga ty aminay mpianatra le izy ka noho izany tsy mijanona mihitsiny izahay raha tsy mivaly io fangatahanay ary aza asiana zany hoe zay sahirana tsy zay sahirana zany 1 mois 4 mois fa aoka hitovy daholo zay fa na manana ray aman-dreny reo na tsy manana samy sahirana daholo matoa zay mianatra ty sahirana fa ny zanakareo diaba mety hoe raha somary fitinina ny fanazavany eo dia misedra olana ny ray aman-dreny noho ny valana retina coronavirus saingy ny vatsim-pianarana izay endrandraina ho fanosehana izay eo am-pelantanany ity efa bolana izao tsy miraisiny ny arahantsika nahita tsara fa taorian'ny fitokonana sy ny fitakiana izay nataon'ny mpianatra tany manday toliara dia delegasionna mafonja no nalefa ny fanjakana tany antoerana varivariana lavitra tokoa ka tsy mahita izay ambanin'ny maso fanahinina tsy nojerena ve ireo mpianatra teto andreny vohitra ary tsy maintsy iandry fitakiana sy korotana tahaka izao foana ve ny fanjakana izay vao andray andraikitra dia hoy nisy olombavambahoaka hoe misy 2 poids 2 mesure eto nenay zavatra dadavinay fotsiny na fitondram-panjakana dia teneny hoe tsy manam-boly zahay fa tsy mandrebireby isanandro eto nareo ny any tuliara fa nareo ny olana mifandefasana olona be dia be ohatrareny andanimbola mpanjakana toy ireny ny apahany vola zay dadavy mpianatra afaka nalota amin'ireny vola lanina nandeha amina mpandehanan'olona be dia be ohatrareny etsy votovorona 7 kilometatra miala ny lapany avoloky etsy olana mitranga io dia mampifinaritra nareo mahita an'ireo mpianatra reo ohatr' zany dia io koa mietsika koa ny akaso koa mitovy an'izay ihany koa amin'izao fotoana zao mitaky ny borsa ihany koa mpianatra eny akaso dia mitokana ihany koa zany hoe le foyer de tension mbola vao mpianatra fotsiny io zavatra tsy ilain'ny vahoaka no ataonareo zavatra tsy ilain'ny vahoaka no andanianareo vola sy andanianareo fotoana ahoana raha ny tsy ara-manonja ahoana ny tsy anonja ny manonja zany rehetrarehetra zany nge mahatonga na efa niantso moa tamin'ny herinandro iny hoe miantso ny rehetra amin'izay satria efa misokatra manomboka zao ny fandarana afahanareo mampita ny etaetapo sy ny zavatra tena iainanareo fa tsy izahay intsony ny hitondra anazy eto le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao dia oeraoera blinblin fihetsiketsehana dia omena tsiny amin'izao ny vahoaka omena tsiny ny mpanohitra ary izay moa zany araka ny tenenao hoe ny mpanohitra tsy natao mihitsy amin'ny olanareo nanao an'le kianja ny adina koa tany Tsiranana tany Deko tany ny filoham-pirenena nitokana sy nanome nandany volany reny kianja filokana reny za moa ny teneniko toy za hoe hatramin'ny akoho mahazo kolize ny olombelona mitady ny demokrasia tsy mahazo kianja fa ny akoho mahazo kianja grave nge zany tena grave zany hoe zany ve no priorité eto amin'ity firenena ity dia androany dia gaga me mihitsy moa androany tsy androany fa tamin'ny omaly hoe misy akoho vavy anankiroa miady any samy ao anaty fitondram-panjakana ny ray ariananina ray eto anaty gouvernementa ny ray arian-dapa arian'ny filoham-pirenena ry mivoaka ty amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra ty le izy dia hitany olona rehetra dia ny anaty sotra fotsiny teneko hoe nisy le kianja nitokana ny filoham-pirenena dia hoe to anisy mindray mato filoha hoe to ny Deko izy roa vavy reo any aloha izy isantatra n'le kolize anakoho le kianja anakoho any rehefa tsy menareo kianja ny demokrasia ihany ny mpanohitra zay mbola takina ehatra amin'izao dia petraka ny fanontaniana hoe fa ahoana marina ireto mpitondro reto to miandry korontana lava mantsy vao mandray andraikitra tsy mahagaga raha toka gisitra ny firenena satria tsy misy politika sy fitsinjovana lavitra fa miaina amin'ny andrakandrana sy miandrolana mitranga izay vao mikoropaka avy eo lazaina indray fa ny mpanohitra foana no ao ambadika dia hoy nisy olombavambahoaka hoe fatatsika fa nafototra fitrasa na lafiny sosialy na lafiny ara-toekarena
eto Madagasikara dia tsisy mandeha amin'izay loniny ndresantsika foana ny hoe tsy misy priorisation tsy misy fijerena hoe inona ny maika fa asana metehitra fotsiny amin'ny robinet sendra mivo na metehitra fotsiny amin'ny fanatanterahana ny fifanaraha-piarah-miasa tamin'ny mpiara-miombona antoka nataon'ny fitondrana teo aloha metehitra fotsiny amin'ireny ny fitondrana amin'izao fotoana ka izay zavatra milatsaka dia toy ny mana avy any an-danitra kanefa tsy mana avy any an-danitra le izy fa vokatry ny zavatra efa niasana sy ny edikevitra tany aloha dia mionona amin'ireny fotsiny hany ka izay le atao hoe tsy misy mise à jour tsy misy actualisation an'ny asa tokony ho tanterahana fa raha ohatra ka miatrika ny covid tsika miatrika ny varan'aretana nanomboka tamin'ny taona lasa raha ohatra ka miatrika ny haitany tsy fahampinoranytsika tamin'ity taona ity zany ny ainantsika amin'izao fotoana izao miatrika ny tsy fahampian'ny rano na ny rano hosotroana na ny rano amin'ny fidiovana sy ny fanadiovana sy ny sisasasisa tsy misy tafiditra ao anatin'ny tetikasa izay tanterahana eny anivon'ny fitantanandrara-panjakana reny amin'izao fotoana izao dia mipetraka ny fanontaniana hoe manakorondana tokoa ve ny mpanohitra sa milaza ny marina ka tsy zaka ny fanjakana ny fijoroana sy ny famoahana ny marina izay tsy aivina tsara fa tsy ny mpianatra irery ihany no efa antaksy nanao fitakiana tamin'izao fitondrana izao fa efa teo ihany koa ireo fikambanana maro samihafa toy ireo izay nanao ny lalana ny paramède sy ny maro hafa fa ny tena mahalasa saina dia ovahana ihany ny olana saingy mihanikorontana foana ny fanjakana ny an'ireo inspecteur sy ny contrôleur de travail moa dia nolazaina fa efa asa tamin'ny fitondrana teo aloha izany ka tsy andraikitra izao fitondrana izao ino izany no nanekena hitantana ity firenena izay efa hita fasahirana no natao tamin'ny taona 2024 ity rehefa tsy hamahany olam-bahoaka fitavozavozana ny tazana ary tsy fahaiza mitantana ankoatra izay dia hita fa mifanipaka amin'n'olazaina ny zava-misy rehefa tonga teo amin'ny fitantanana saingy sarotra sy enatra no ilazana amin'izany amin'ny vahoaka izay efa nampanantenana zavatra goavam-be toy ny hoe tsy indram-bola intsony ny Madagasikara sy ny hoe tsy andohalika amin'ireo mpamatsy vola tranainy intsony ny mpitondra fa ahoana marina ahoana marina